Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jehovah tompony maro, ko na dia ankehitriny aza hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Amen. Vavakintsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao izay miteranao mankalaza anao manome voninahitra ny anaranao. Tratra indray ty maraina ity. Ary dia miarahaba anao mpanendreteny izay manoroka ny tongotra ao masina ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aidio ny fanahinao masina ao aminay tsiraray avy. Andraisanay izao vatsim-panahy izao. Ary izany fanahinao masina izany no hanokatra ny fonay, hahaizanay mitahiry ny teninao ary indrindra mankatoza ny teninao izany. Dia mitenena amin'ny alalan'izao mpanompo izay mpiara-miasa aminao izao Jesosy, manaiky ho fitaovana eo am-pelantananao. Apitany ho afatrao, ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Aleluia. Amen. Fifaliana no ahafahana miatrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, ary dia manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika sy anorenantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny filazantsarany Jaona, filazantsarany Jaona toko 7, andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Jean chapitre 9, verset 35 à 39. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy nandrefa efa noroahany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalaka nanao hoe, iza mono izy? Tompoko, mba hinoko azy. Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, Tompoko, mino aho, dia niakohaka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga tsamba kosa ny mahiratra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia tenin'Andriamanitra raha tadidintsika tsara tamin'ny alim-bavaka izay nitanterahantsika alina, dia efa notoriana sy nampahirezina tamin'itsika tsiraray avy, kanefa izay moe ny fanahy masina dia iray ihany. Ary dia mbola mamafisiny Jesosy amintsika tsiraray avy izany amin'ny alalan'izao vatsim-panahy amin'ity maraina ity. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika antsika amin'ilay hevitra hoe, mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Tantara efa fantatsika sy fandretsika matetika ity tantara voasoratra ato amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 ity. Fa raha fitinina fo ny fandehan'ny tantara dia Jesosy Kristy Tompo nahita lehilahy ray jamba, nanomboka tamin'ny fahatongavany teto ambony tany na tamin'ny nahaterahany fahajamban'ity lehilahy ity. Naharitra taona maro izany fahajambany izany. Kanefa rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy ndray andro, dia nahiratra ny masony. Ary rehefa nahiratra izany masony izany dia tamin'ny alalan'ny inona? Tamin'ny alalan'ny nanaovan'i Jesosy Kristy Tompo feta tamin'ny fotaka sy ny rora ary nahosiny tamin'ny mason'ilay jamba, dia noho ny avy eo dia nasainy nanasany tarehany sy ny masony teny amin'ny loharanony Siloama ity tovolahy ity. No tanterahan'ilay lehilahy tokoa izany baiko nasain'i Jesosy nataony izany, ary dia nahiratra sy sitrana izy noho ny verina teo am-bavadin'ny sinagoga. Ary teo indrindra no ny fanenahan'i Jesosy taminy, satria noho izay zava-mahagaga nataon'i Jesosy tamin'izay, dia tezitra ireto tompon'andraikitra teo amin'ny sinagoga ka nandroaka an'ity lehilahy ity tsy hipetraka intsony teo amin'ny vavahadin'ny sinagoga. Ny nahavariana teto amin'ity tantara ity dia tsy nisy olona nahasahana aneo ny fifaliany, nanoloana ny fahasitranana sy ny fahiratan'ity lehilahy ity. Kanefa marika sy fanehoana ny asa mahagaga avy any an-danitra no niseho teto an-tany.
Ny ray aman-dreny lehilahy sitrana ity dia natahotra ireo fariseo. Ny mpifanolo-bodirindrina taminy dia variana sy talanjona fotsiny. Ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany dia nanery azy ireo laza fa Jesosy Kristy Tompo dia lehilahy mpanota. Kanefa ny jamba nahiratra. Hitantsika amin'izao tantara izao fa Jesosy Kristy Tompo olo-tokana, zanak'Andriamanitra, nefa notoerin'ny olona rehetra ny fahefany. Ny rahantsika nahafantatra tsara ny valiteny nataon'ity lehilahy jamba ity tao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay novonaky teo. Ary rehefa napetraka Jesosy Kristy taminy ny fanontaniana hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Ary iza izy aminao? Voalaza n'ity jamba nahiratra ity fa ianao no Jesosy Kristy, ianao no mpaminany, ianao olon'Andriamanitra. Fa ny tena zava-dehibe tao an-tsain'ity lehilahy ity dia ny hoe jamba teo aloha fa ankehitriny kosa aho mahiratra. Rehefa vita izany valiteny izany dia nanontany indray Jesosy hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko, mba hinoko azy. Izany hoe mbola nisy tsy finoana sy fisalasalana tao anatin'ity lehilahy jamba ity. Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izy miresaka aminao izao no izy. Tena maly ilay lehilahy. Tompoko, mino aho. Dia ny akohaka teo anatrehan'i Jesosy izy. Ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ity lehilahy jamba mahiratra ity koa no tonga sy miantefa amintsika tsirairay avy amin'ity maraina ity, rehefa malala rehetra ao amin'ny Tompo. Mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Toa fanontaniana lalipaka sy goavana izany fanontaniana izany. Miantra manaina satria fanontaniana tsy maintsy hovaliana manoloana n'izao tontolo izao sy ao anatren'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana izay aviny. Ho an'ny tena mpino an'i Jesosy Kristy Tompo, ny tena kristianina marina, dia vonona izy ireo no vavolombelona amin'ny finoany an'i Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra velona, izay efa nekeny fa izy irery ihany no tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainany amin'ny lafiny rehetra. Ny finoana zanak'Andriamanitra dia mila fijoroana vavolombelona ao anatin'ny fahazavana sy ny fahamarinana. Misy ny fizahan-toetra izay tsy maintsy izahana ny finoantsika tsirairay avy manoloana ireo mpanohatra, na ny tsimpino na ny olona izao tontolo izao, mba ahitana fa mino ny zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Tsy maintsy misy ny fandalovana ao anatin'ny fitsapana sy ny fizahan-toetra ary ny memy, mba tena ahitana marina fa mino ny zanak'Andriamanitra ianao. Ary aza adino fa ny fijoroana ao vavolombelona tamin'ireo asa mahagaga maro samihafa izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny lafim-piainanao no anisan'ny ampahery anao hatrany sy ampitombo ary ampiorina bebe kokoa hatrany ny finoanao an'ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Anio ary andeha isika tsirairay avy atoky feno sy tanteraka an'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy antsika, ka ilazantsika koa hoe Tompoko, mino aho. Ary ankalaza azy mandrakariva isika amin'ny masom-panahintsika tsirairay avy ho voninahitr'Andriamanitra iray. Meteza havako manomboka amin'ity anio ity. Sokafy ny masom-panahintsika, sokafy ny nofontsika, sokafy ho an'i Jesosy Kristy Tompo ny fotsika mba ahafahantsika mino azy
mandrakariva sy ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Jesosy io. Mangorohoro ny tenanay sy ny fanahinay manoloana n'izany fanontanianao izany hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Manoloana ny asa mahagaga sy ny valim-bavaka rehetra izay nomenao anay, nanomboka tamin'ny nahafantaranay ianao, dia nino zahay ary mino zahay. Fa rehefa tonga kosa ny fizahan-toetra sy ny fitsapana ny finoanay, dia moa zahay tsy misalasala tahaka ny ity lehilahy jamba ity, ary koa toa manome tsiny anao ka mitondra tena tahaka nyreto fariseo sy ny mpanoradilana sy ireo tompon'andraikitra tao amin'ny sinagoga, ary ireo izay nanaradianao nahita ny asa mahagaga izay nataonao. Mamindrafo aminay Jesosy, mamelany elokay, noho ny tsy finoanay, noho ny fisalasalanay, diovy zahay. Ampianaro izay Jesosy ara, hibanjina anao, hiaino ny baikonao, ka tonga anay hiorina amin'ny finoana tokoa anao Jesosy Kristy, izay raha mita ny famonjena ho anay tsirairay avy. Aoreny lalipaka aty anatinay ny finoana ianao, ary ataovy mahatsiaro sy mamerimerina mandrakariva zahay ny zava-mahagaga, ny famonjena izay efa vitanao teo amin'ny fiainanay, indrindra ny nanoloranao ny ainao sy ny nandatsahana-dranao teo ambony hazo fijaliana ho fanafotana ho anay tsirairay avy. Dia ahiratra tokoa ny masonay, ka ilazanay hoe Tompoko sy Andriamanitro. Manomboka amin'ity andro an'ity ary izay Jesosy, dia ino anao, hatoky anao, hiorina eo aminao, tazony mafy fa tsy mahatana anao. Aoreny mafy Jesosy ny finoanay, ka azahoanay mibanjina mandrakariva ny hazo fijalianao izay namitanao ny famonjena. Misaotra ry mpamonjy, mankasitraka ry mpanavotra, izay kosa hiorina eo aminao mandrakariva anio am-pitso ary mandrakizay. Raiso ny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mandehana ho Jesosy amin'izao herinao izao, fa eny an-dalana eny no anafiko ery anao. Minoa aza matahotra, f'izao rehefa tia dia tiany ahy hatramin'ny farany. Manao kosa ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ny dera sy ny hajarany voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.